Raha ilary sapafilo oliveny anaraka tsy anera alio gida tamin'ity alany tsara faray tiako. Ny alato dia misy karazana hazo bavety fa varongy, famelona, ramby. Ao koa misy ny vorona, gidro. Hatreo aloha dia anaky roa ny gidro hitako. Ny tombotsoa azony tato amin'ny famindrana fitantanana tato zany dia ny tanana zay ny amboly ravitsara, satria raha vao tsy namboly ravitsara dia mety hanapaka hazo ny olona, dia ilay ravitsara avadika menaka mba ahafahan'ny mponina ato hazo vola hampianatra zanaka hivelomany. Dia any anelanelan'ireny ravitsara reny zany misy fambolena ohatra hoe voanjobory, iny hoan'ilay olona na vomanga, dia mamboly akondro, kafe, mananasy. Ilay tombontsoa indray zany dia manodina ravitsara dia mitangika, dia iny zany raisin'ny mpividy rehefa avy eo, dia iny voly iny averina aty amin'ny isa-tokantrano. Dia iny no iveloman'le fianakaviana hividianana kojakoja ao an-trano, ianaran'ny mpianatra. Tamin'ny 2009 rahasalanazy zao no nanodina menaka ravitsara. Dia vidianako omby vavy anankiray moa nampianarako an'ilay zanako vavy iny, dia bisikileta anankiray. Dia zany aloha hatreto dia fiainany andavanandro zany mandeha foana. Dia mba ho azo matombo ho an'ny fivelomana fambolena, fanatsarana fahasalamana rehefa lasa mitafy izy atreetretinao, dia natao fifampiham-pakarana azy zany amin'ny filana rehetra. Eo amin'ny 800 mètres eo zany zao ny tratrany mianka tantsika. Zay zany ny alavilana ny tany. Dia zay zany hoe ametana amin'ny tena arakarak'le pente, arakarak'le pente zany arakarak'le ventilasyon hoany zany. Io zao rehefa vitessinay à peu près mety misy any amin'ny 60 mètres any ny ventilasyon. Zany raha mitsangana mety 60 mètres dia zay any amin'ny akibeny. Fa io zany arakaraky ny zava-misy any amintsika tsirairay avy na any amin'ny toerana filasina azy. Raha mafy le tosika afaka miakatra lasa lavitra izy. Zany hoe raha ohatra zany ty ambany dia le rano ambony dia mbola afaka manao mbola afaka arakaraka mahavoan'le rano sy le ambany zany zany. Ny finition zany hafa le tsotra amin'izy misy avatsapa tsy tapona intsony io fa vernisy. Misy fofona. Ohatrany tsy mitory amin'ny hazo. Ny hazo a botolo fa izy ohatrany misy feo mahafinaritra be. Ohatra moa feo mbalia matory ambony raha le tena matianina dia tsy valisy ny fa ny akabeazany any an-tsena dia io afiaka
fa raha olona mpahay mozika sy tena kirakira valiha zany de fatany tsy de mamoaka ny feo tediavina fa bambo hafa mihitsy le fanaovana valiha matiana. Ini Antananarivo no manafy amin'ny manao an'le lamba. Zay zao mba hitadiavana hevitra. Rapakoarso filompanorona ny association Tsarafara Tia Tsy Azo Mpaniry dia tomboka tamin'ny taona 2 sy 4 arivo ka hatramin'ny 13 sy 4 arivo. Ny atao hoe Tsarafara moa dia fikambanana tatsaha mponina manodidina an'ity Fariany Tsy Azo Mpaniry sy ny ala voajanahary izay natsoinay amin'izao fotoana izao hoe Anala Tsarafara. Ny antony namoronana an'le association izay ny tenako no namorona an'izany voalohany miaraka amin'ireo namana vitsivitsy 5 enina dia 12 zany ny mpikambana raikitra tamin'ny voalohany. Namorona ny fikambanana io zay satria manoloana ny fampitehin'ny ala voajanahary taty aminay, manoloana ny fahasimban'ny hazo rehetra nambolen'ny fanjakana teto manodidina amin'ny Fariany Tsy Azo Mpaniry izay niteraka fahasimbana be dia be dia tsy naharitra fa nandray andraikitra satria tena nahita ny tsy fetezany zavatra ka namorona ny fikambanana io. Amin'izao fotoana izao moa no miteny eto izao ny faniriana hatramin'ny voalohany nanaovana an'ilay anarana hoe Tsarafara dia mba hatsara ny fiafarana, izany hoe hatsara ny taranaka, ny tontolo iainana, indrindra ny mponina manodidina, tsy hanimba ny mponina manodidina ny fikarakarana ny tontolo iainana. Teo amin'ny ala voajanahary aloha hatreto nandritrizay fotoana niasana hitao izay dia ny roborobo ary ny maitso mijanona daholo ny fanimbana ny ala, ny doroala aloha dia saika tsy nisy tsony mihitsy ny ala voajanahary fa ny tanety aty manodidina ny mbola misy ihany amin'izao fotoana izay izay tsy voafehy. Maitso dia maitso ny alanay aty faritra Analamanga, aty Atsinanana, aty Tsy Azo Mpaniry amin'izao fotoana izao. Ny mponina moa dia tsy very anjara ihany koa fa raha nikajy an'io ala voajanahary io izy tsy niary fotsiny fa nikaroana tombontsoa ary fikambanana io no nikaraka tombontsoa ny fokon'olona izay iarahana miasa amin'ireo fokon'olona ireo. Dia ny fomba fiteninay moa dia hoe tsy voatery hikapa hazo ihany na andoro ala vao ahita vola fa amin'ny alalan'ny famboleka-kazo, fambolena vokatra manome vola ohatra ny fambolena ravitsara ohatra dia efa vokatra lehibe mihitsy izay nampiroborobo ny toe-karena sy nanitona an'ireo manodidina rehetra izay tsy atao anatin'ny fikambanana nananganana ilay hoe mpiaradia niteraka tombontsoa, niteraka vola ary nanosika ny olona hiaro ny ala voajanahary sy ny tontolo manodidina anay. Mikesaka an'izay tombontsoa izay ianao inona izao no tena hoe porofo mivaingana amin'izay tombontsoa niraisin'ny vondron'olona ifotony sy ny mpikambana ao amin'ilay fikambanana izay? Izay tombontsoa izay dia mariaka ety mihitsy fa natsapana azy hoe tena niteraka tombontsoa an'ilay olona dia nisisika nanantona ny association Tsarafara ny olona dia nanangananay ny atao hoe mpiaradia izay ny hoe migioka ny tombontsoa. Nahita ny association Tsarafara namboly ravitsara dia nikatroka niditra ny olona nianatra niofana dia namboly daholo amin'ny manodidina dia nanana vilany koa moa izay fitanehana dia niofana tamin'io dia nahazo vola ny olona ao nahazo omby na mpianajanaka na melona varotra noho izany tsy niditra loatra tany amin'ny fikapana hazo tsony fa sady namboly ravitsara nanatevina ny ala simba nikarakara ny hazo nahita ny hatsaran'ny zavaboary dia resy lahatra izao tsy mahantra ny olona aty aminay. Miresaka an'izay ankoatry ny ara-bola izay niraisin'ny zareo mivaingana ireo olona koa ve nandray ankoatry ny vola izany hoe niova fotom-pisaina na sa nanahoana izany nanahoana zareo taloha ankehitriny zareo manahoana ny fomba fijeriny amin'ny asa sy ny amin'ny zavatra ataoko rehetra? Ny tena asanay ato amin'ny association Tsarafara zany dia tsy mijery fotsiny ny tontolo iainana fa mijery ny maha olona indrindra teo amin'ny fitezana.
raha nitaizan'ireo manodidin'ireo zay dia tamin'ny ohatra velona ohatra fambolekazo nanaraka ny olona satria hita ny tombontsoa fampiofanana isan-karazana teo amin'ny fanaovana zanakazo fanodinana menaka ny fitazana toe-tsaina indrindra teo amin'ny fampianarana mihitsy zany amin'ny fomba fiaina amin'ny fahadiovana amin'ny fifaneraserana ny fahasahiana indrindra eo amin'ny vehivavy dia nampiova ny toe-tsain'ny olona ary nahatonga ny olona hivoatra ny fifaninanana ny tena be dia be ihany koa satria isaky manao zavatra zay dia manao fifaninanana ihany hoe isa-tanàna isaky ny olona mitovitovy dia mena valisoa kely zay miezaka dia mifampirisika ny olona zay ny hitanay fa nampahomby an'le fikambanana taretina hatramin'izao. Hita moa zany ny fahombiazana efa nahomby le izy amin'ny hoavy manahoana ny drafitra opetrakareo amin'ny fitazomana n'izay fahombiazana efa nety zay misy ve ny tanjona misy ny fomba fijery lavitra ho an'ny fikambanana manokana sy ho an'ny ireo vondron'olona ifotony sy vahoaka mahazo ny tombotsoa mazava ho azy fa raha mamorona zavatra anankiray aloha ianao tsy hijery ny androany ihany satria saika matetika ny androany dia sarotra nandresy lahatra sarotra mijery ny hoavy mihitsy zany nahatonga namoronana an'le fikambanana dia ny avelona ny hoala manga ny eto tsy azo baniry io ny hitazonana ny oranony tsy azo baniry io ampamaintso ny tontolo ny vinavinanay dia mba tsy hijanona ho tsara farany ho ikarakaran'ireo rehetrarehetra io satria tsy ho vitanay mihitsy raha 20 ny tsara fara ny vahoaka manodidina sy mifokon'olona amina rivony ka raha izay fotsiny ny asa tsy ho vitanay raha izay fotsiny ny hitady tombotsoa dia tsy hety zay fa zay rehetrarehetra ny fokon'olona zany ny irenay hiara-misy alahy amin'io any io ary hitombo ny farimpiana ny olona dia fa hitanay manangasanga moa zany dia fa mitatra zany zao ny mpiaradia amin'ny tsara fara teo amin'izay asa rehetra zay amma fikambanana anareo ahoana sy ahoana ny fomba fifandraisana tamin'ny tompona andraikitra ambony sy amin'ny resaka lalàna amin'ny resaka fitantanana fa ministera nataon'ny fikambanana zany manahoana nisy olana ve inona sy inona avy ny zavatra efa natao inona mety mbola mila harenina ny zavatra moa tsy dia mandeha mora fotsiny amin'izao manoloana ny zavatra sahaninay miankina amin'ny fokon'olona tontolo iainana sy ny sisa tsy maintsy misy foana ny fiankinana amin'ny ara-panjakana satria ny tena olom-pirenena misy ny lalàna misy ny zavatra ifampifehezana zay tsy maintsy miditra amin'ny ara-dalàna ary mitarika ny olona hiditra amin'izay ara-dalàna zay matetika nefa manano sarotra ihany satria ohatra fotsiny zao tenenikety ny fiovaovan'ny fitondram-panjakana ny ministera ny tiako lazainy eto taloha tamin'izay nanao famindram-pitantanana tato amin'ny alavoajanahary sy ty fariany tsy azo baniry ty dia ministera ray ihany no ny sahana n'io rehetrarehetra io dia ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala amin'izao fotoana zao nefany ary nisy fotoana ny saraka tanteraka ny rano ny ala ny tontolo iainana dia somary sahirana ihany zay kanefa tsy nentinay ho sakana amin'le fampandrosoana zay satria fokon'olona eto aminay ihany ny ao anatin'ireo ministera rehetrarehetra ireo ka dia nitady marimaritra iraisany zay manao fanekena any amin'ny ministera any amin'ny mpiasa ny ministera ny jony ohatra tany amin'ny ministera ny rano ny faneraseran'ireo tompon'andraikitra dia hitana ihany ny vahaolana satria ny tena mahaolona ny mponina manodidina eto zany nijerenay dia tany nikezahanay dia nandravina ary hatramin'izao zay mbola eo mpanaovana zay zavatra rehetra zay fandaminana zay aty ambanivohitra moa ny vehivavy hatramin'izay dia ohatrany hoe olona ho atokantrano ihany ankehitriny ny tenako zao dia vehivavy ary natsapa fa nahazaka olona ny fomba fitondrako amin'ny maha vehivavy
zany hoe nanana fifandraisana kokoa na hay nandrindra kokoa angamba ny fieritreretako azy sy ny traikefa noratoviky tamin'ireo teknisianina rehetra zay nifandimby mifanerasera tamiko de saika matetika ny opana be lehibe tany amin'ny vehivavy zany a ny fitaritako ny sain'ny olona ny ampiasaina matetika sy tompona andraikitra atao aminay a de saika vehivavy ary ny safidy ihany a vehivavy manano tena satria ny vehivavy manano tena taty de ohatra ny anjorom-bala zao nefa ny tsy ataoko hoe mpiasa raikitra fa tena ny serasera rehetra atao aminay a de vehivavy manano tena ary tena hitako ny fivoarany satria re vehivavy reo manjary sa mandray andraikitra mahavita trano misondrotra amin'ny fari-piainany a mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ny vehivavy ny tena miroborobo atao aminay ero Andre tsara fara mahery Arthur filohan'ny fikambanana tsara fara amin'izao fotoana izao. Ny fikambanana tsara fara moa dia fikambanana anankiray a miasa sy misehatra aty amin'ny fokontany Manandrina commune Ambomiadana raha faritra Analamanga. Marihana fa fokontany Manandrina no tena iasany nefa amin'izao fotoana izao mivelatra izy a amin'ny fokontany hafa ohatra hoe Angodongodina izay commune Anosy Atrimilorano. Ny fikambanana tsara fara moa dia fikambanana anankiray manana ny atom-pijoroany dia tsy rino zany fa ny fiarovana sy fikolokoloana ny ala voajanahary ny tontolo iainana tsy natao ambanin-javatra koa nefa fa mijery akaiky ny fandrosoana sy ny fanatsarana ny fiainan'ny mpikambana sy ny fokon'olona aty ifotony aty ny fikambanana. Hatramin'izay ny fikambanana tsara fara dia tsy nitsahatra ny asa atao hoe dia soritana fa teo amin'ny fitezana ny toe-tsain'olona tamin'ny alalan'ny fanentanana maro isan-karazany amin'ny resaka tontolo iainana sy ny manodidina azy. Voakasika hatramin'izany ny fiverenan'ny tsara fara amin'ny resaka fitezanan'ny olona amin'ny fampianarana, fanentanana, fampitomboana fahaizana amin'ny alalan'ny fampitomboana traikefa isan-karazany eo ny éducation citoyenne ny marobe ireo fifananefa azo zany. Ny zavatra azo tsapahitanana dia efa ela ireo fokon'olona aty ambanivohitra ireo naniry sy nangetaeta n'izany fandrosoana sy fahalalana tsy ampy teo amin'ny zareo zany ka nisy ny fikambanana tsara fara nitondra sy nanampy ny tady lalana atraizatraiza mba hitondrana an'izay fanamafisam-pahaizana sy fahalalana natao zay ary nahazoana vokany zany. Ny vokatra tiana ho tsapahitanana eto dia azoko zaraina anankiroa mazava tsara. Ny vokatra hita maso amin'ny resaka tontolo iainana, ny harena ara-boajanahary, ny ala voajanahary, ny rano, ny tontolo manodidina dia lasa ireo olona ireo noho izay fampahafantarana sy fandresen-dahatra sy fanentanana natao tamin'ireo no mandray andraikitra mihitsy ankehitriny miaro. Tsy nanao tsony ilay fomba mahazatra taloha amin'ilay fikapahana sy famotehana mba hoentina hivelomana fa kosa resy lahatra ka lasa nitady sy niara nitady vahaolana tamin'ny fikambanana tsara fara mba hisiany fidiram-bola maharitra sy madio mifanaraka ary manaja ny tontolo iainana aty ambanivohitra. Ny hitatra ihany ny asan'ny tsara fara zay azo lazaina ankehitriny hoe efa miatakona ny fikambanana tsara fara fa efa lasa fokon'olona mihitsy no aty fotony zao no mandray an-tanana ny fiainany tsirairay amin'ny maha-olona azy amin'ny fiainana andavanandro, eo na ny fahasalamana, na ny fandriam-pahalemana, na ny fampianarana ny ankizy dia tena efa hita fa efa ao anatin'ny mazava ny fokon'olona ankehitriny. Zany hoe efa somary takona ny fikambanana tsara fara fa efa lasa fokon'olona izahay ankehitriny ary fokon'olona mandray andraikitra ny tontolonay aty ambanivohitra ka dia manentana sy maniry ho an'ny olona rehetra
izay mifanerasera sy mifanakalo hevitra sy na ireo tsy mifanerasera sy mifanakalo hevitra fa zay mahita somarea mba anao nyzao dingana ataon'ny fikambanana miaraka amin'ny fokon'olona ty fotony zao. Izany fanetanana sy fandraisan-dahatra zany dia sarotra ny ainan'izany satria toetran'olona nandritra ny 30, 20, 25 taona ny ainany hatramin'izay nezahana no vaina tamin'ny alalan'ireo fanetana sy fandraisan-dahatra. Somary sarotra ihany satria ny toetra mahazatra azo vaina nefa sarotra tsy kivy nefa ny fikambanana fa nitady lalana toy ny raha andrara olona na anetan'olona amin'ny fiarovana ny ala dia nijery lalam-bola toy ny fanaovana ny fambolena akondro, fambolena ravitsara, fambolena zeranium mba hisiany loharanom-bola miditra ho an'ilay olona fa tsy ilay ala tsony no ataony fitadiavam-bola ka hompitehany isan'andro ary ho ataony fidiram-bola zay hita fa tsy mifanaraka velively amin'ny tontolo iainana satria ny tontolo iainana dia zava-mananaina mitovy amin'ny olombelona. Amin'izao fotoana izao zany ny fikambanana tsara fara sy ny fokon'olona miaraka aminy dia efa manana vokatra azo tsapain-tanana. Ny vokatra azo tsapainana ny ala, ny antombo, ny anyverina, ny amaintso, ny dorotanety azo lazaina fa ny hena, ny fampiasana an'ireo atao hoe zezika nampidiriny vazaha zay miteraka fahaloton'ny rano dia efa mihena amin'ny atao hoe 10 isan-jatony satria ny olona taty dia tena anisany nampiasa an'io zezika nampidiriny vazaha fa ankehitriny kosa noho ny fifanana ohatra tamin'ny resaka fanaovana compost, fanaovana draft-pambolena mandritry ny taona dia ny heny zany fampiasana an'izany zezika simika zay manimba ny rano, manimba ny tontolo iainana zany. Izany zany dia mitarika antsika hoe ny lesona azo tsoahana dia ny fikambanana tsara fara ty fotony dia miara-miaina sy miara-misalahy, miara mahazo tombotsoa ny fikambanana sy ny fokon'olona ary miara manatanteraka ny asa raha misy asa atao na asa famoronana fidiram-bola na asa fiarovana na asa rehefa mety ho karazana asa dia mahavita ny ety ambanivohitra rehefa misy ny atao hoe singa mitondra ny vaovao sy ny fahalalana ety amin'ny fokon'olona. Maro tsy tambisaina ho any ny zavatra natao ohatra ny resaka jiro ny fokontanana manandrina rehefa natao ny fitrandrahana sy fitadiavana lalana tamin'ny mpamatsy mba hamatsiana jiro enina dia jiro voafetra ihany azy satria amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro sy mandeha amin'ny bateria no ampiasain'ny olona dia nahitana vokatra zany satria rehefa natao ny fanadiadiana dia manao ny asa andavanandro ny fianakaviana ray eny an-tsaha amin'ny hariva kosa izy noho ny fisian'ilay jiro afaka manao taozavatra toy ny rary zany hoe tsy lasa mitombo ny fidiram-bola satria afaka miasa izy adiny 2, adiny 3 amin'ny hariva noho ny fisian'ilay jiro mahavita sobika izy ohatra anaky 7 ao anatin'ny ray hariva zay misy tsinjovany ny fiainany satria hoentiny any an-tsena dia avadika voly zany. Ny tia natongavana amin'izay zany dia izao ny zavatra rehetra natao ho an'ny fokon'olona dia tsy very maina fa tena niraisy ny fokon'olona satria etaeta-po ny tady an'ireny dia hainy rehefa somary no ahitsy izy nampiny izy nampianarina izy amin'ny resaka fitantanana faran'izay tsotra dia lasa misy vokatra zany. Ny zavatra misy zany ankehitriny raha fehezina dia ny fokon'olona eto manandrina dia manana fidiram-bolany na fahavaratra ny andro efa manana faiza manao izy tsinjovana an'izany fahavaratra zany efa manana ny atao hoe drafitra hitondran'ny fiainany fa tsy ohatran'ny teo aloha intsony ka hoe raha marary dia ho sahira na iza nahita vola misy tsy mamonjy dokotera ankehitriny dia efa mamonjy dokotera ary dokotera amin'ny tsy miankina no matetika aton'ny fokon'olona
dia izay zavatra izay zany a no azoko amehezana ny fikambanana tsara fara sy ny fokon'olona ety amin'ny faritra Iasany ka dia misaotra tompoko. Ny anarako zany dia Madame Antriniana Charlotte, vice-présidenten'ny fikambanana Avenir. Fikambanana Avenir dia fikambanam-behivavy nitsangana tamin'ny taona 2014 niainga tamin'ny etaetan'ny tsirairay ary mba handray anjara amin'ny fampivoarana ny fiainan'ny tsirairay avy nitanjona tamin'izany. Nangataka amin'ny fanohanan'ny tsara fara tamin'ny fananganana ny fikambanam-behivavy. Vokatry ny traikefan'ny nanana Madame Bako tany ivelany dia vokana dia niasa nataonay niaro ny tontolo iainana nanadio ny tanàna. Opération plastika fambolekazo haingo tanàna tamin'ny alalan'ny espace vert. Faharoa nanao asa fampidiram-bola maro ka nitanjona tamin'izany dia atao revolving fund, vola ampindramina mpikambana nasiana zanany ary naveriny ny rem-bola avy eo. Nahafahan'ireo mpikambana niotra tamin'ny fiainany ary mbola ho tohizana izany. Inona lena resy lahatra nareo zany miary asa tamin'ny tamin'ny voalohany zany zay moa dia araka matambany vohatra anay dia miaina foana araka ny rehetra. Rehefa nisy nefa ny fampiresahana tamin'ny association tsara fara, hitanay koa ny zavatra nataony dia nisy mifanarahana fa hiaraka zay satria izy dia isan'ny association matanjaka zay mampiroborobo ny tontolo iainana aty Morondrano sy amin'ny alatsinanana aty dia resy lahatra zay fa hiaraka aminy. Indrindra koa tao amin'ny faritry ny ala voajahana ary atsinanana tao zany dia nisy toerana zay atao hoe may noho ny saitany dia rehefa nisy ny fampiresahana ary ny entaniny zay fa hoe ho ajariny io dia resy lahatra zay fa hiaraka tamin'ny association tsara fara. Marihana aloha fa izahay zany dia commune Anosy Betrimo Lorano, zany hoe misy elanelany kely ihany kanefa moa rehefa nisy ny fampiresahana zay na resy lahatra anay dia tafaraka zahay eo amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana. Le fanontaniana faharoa amizay inona amizay zany zavatra nataonareo nareka tamin'ny tsara fara nanomboka teo? Misy fiofanana inona daholo le asa natao zany nanomboka hatrany voalohany hatramin'izao? Eny ary rehefa natao hoe hiaraka moa zay dia nisy ny drafitra iarahana zany dia nanomboka ny atao hoe fanajariana ny ala voajanahary eo atsinananao zay kilan'ny afo dia inona no atao aminy dia ny hoe hamboly ravitsara. Io zany ny mesoana voalohany nefa tsy vitan'io fa ao koa ny ala ny biby zany, biby isan-karazany toy ny sipina, ny varika zay misy eo amin'ny toeran'io dia namboly ravitsara zay dia avy eo koa namboly voankazo zay toy ny goavy, pibasy, mananasy zay veloman'ireo biby isan-karazan'ireo. Zay no tany ary mahafinaritra mihitsy ny mijery ny zava-bitanay ihany. Misy fiofanana ve tamin'ny voalohany nahafahanareo mampateraka an'ilay asa niaraka tamin'ny tsara fara? Eny tompoko, zay ny mampiavaka ny association tsara fara zany. Izy dia tsy miala amin'ny fiofanana foana, ninona atao dia manofana foana ary atao hoe manohana mihitsy ary amin'ireny fiofanana ireny satria ny tena ny mahazo tombontsoa amin'ny fiofanana nefa mbola omeny vatsy an-dalana ihany. Zay le atao hoe miaraka amin'ny fiofanana foana zay mandeha dia zay aloha tsy mitsangamenatra hatreto amin'ny zava-bita fa mahafinaritra. Raha jerentsika raha zava-bita, inona daholo le zava-bita nareo avy zany raha iresaka fotsika ravitsara? Raha teo amin'ny ravitsara zao dia efa manako lazaina tsara mihitsy zay satria tao nefa nanda nivarotra
tamin'ny fotoana fandehanana zany fa raha malala moa fa nykolosy fonkely izy tao anatin'ny rotaona tsy nisy tsena mihitsy fa tamin'izany ny atao hoe mbola fohifohy ara ny ravitsara kanefa tao nefa nahazo omby nahavita trano firy fototra ny vitan'ny olona tsirairay mikambana nanaraka ny diany tsara fara ay ny ravitsara zao ho anay ampiarady amin'ny tsara fara aloha dia manana eo amin'ny 300 fototra ka hatramin'ny 400 fototra eo isan'olona zay no ananany ny anankiray zay teo ambanin'ny fitarihan'ny association tsara fara sy ireo havana mpamatsy zany dia nahavitan'izany zay ny mpikambana raha izay aty avaratra aloha aty amin'le mpiarady zany misy eo amin'ny 30 fianakaviana eo zay 30 fianakaviana zany eo aloha fa tateo arina efa izy moa rehefa mijery anay mahomby ny olona dia manatona ihany dia efa mitombo izy io amin'izao inona am'izay raha le tombontsoa azonareo zany am'izay asa nataonareo zay tombontsoa eo amin'ny lafiny otrika hoe toe-karena fidiram-bola zay ny voalohany faharoa dia ny tombontsoa azonareo ny sosialy fotsiny sy ny araky ny tontolo iainana raha ny tombontsoa aloha dia efa betsaka satria tena zao za mijoro eto zao efa niady ny tranoko taloha tafy-tany manga efa vitsako fa tafo fanitso izy zao efa nahazo omby koa efa nividy omby anankiray vokatry ny vidina ravitsara zany namana mpiara-miasa moa hitanao na samy mamboly raha misy ihany ny lasalasa any na misy ny efa nahazo azoko lazany hoe efa nanana manapitrisany mihitsy izy vokatry zany misy ny efa nahatsangana trano ray mahatsangana varotra izy amin'izao zany tombontsoa mivantany zany indrindra moa fa ny tombontsoa raha jeren'izany hoe tontolo iainany zany hoe zao tohaina fotsiny ny orana taty angamba no efa misy apahany raisinay amin'le zava-bitanay eo atsinanana angamby zany hoe maniry tsara ny hazo dia mba mirotsaka tsara koa ny orana amin'ny fotoanany ary nanahoana le fomba fitatanana amin'ny ala voajanahary iny nanitanareo mba hoe fiatraikan'le fitatanana amin'ny ala voajanahary ohatra misy fiatraikany vile izy tamin'le tery le ala voajanahary iny le fiatraikany hitanareo hitamasonareo tamin'izay mbola tsy niditra tany satria moa le na dia hoe nisy aranomay le ala voajanahary misy ihany koa ny tsy may fa tamin'izay niditra tany mahitsy zay any hazo ataon'ny mpanao azo anina miripadripaka fotsiny eny fa hatramin'ny idiranay tao aloha tsisy samiditra fa dia maniry tsara izy amin'izao ny biby eo zany ohatran'ny zay mandeha any moa mahita foana hoe ireny izy ireny ohatra ny sipy na ny varika fa mahita foana zay ary ohatran'ny efa miamitombo ary izy fijerevanay azy tsy tamin'izay niditra voalohany satria le ala efa miakatra ihany tsisy zavatra hoe manembatsemba anazy tsony matetika ary izy tsy menatra fa manatona anay eny akaiky eny izy angamba manao hoe reto zay raha tianareo hita fa tena mahafinaritra zay koa moa efa namboly ihany koa zay voankazo mba hiainan'ireo biby ireo toy ny akondro ny goavy ny pibasy izany satria na dia mijery azy ireny eny ara dia efa isan'ny fahafanaretana ho an'ny nofo aloha nanahoana le ala voajanahary hitanareo mba nimitatra sa ny mena sa ny mitombo ny ala voajanahary any aloha dia hita fa hoe tena maitsy mavana tokoa satria le sisa tsy may miamitombo nambolenay koa efa mitombo isan'orisa minitra ary ananana fanatenana betsaka mihitsy ary le fomba le fanaraha-maso isaky inona aloha manara-maso amin'le ala voajanahary ka zay moa amin'ny mahatokantrano maromaro dia zay zany samy manana fambolena kely ihany na dia mijerijery an'ireo zava-bity ireo ara dia tsy mifampitaona zay matetika fa ohatra hoe mba hamboly tsaramaso kely ihany dia sady mijery ny zava-bita hoe rony koa tokony ho fiavany zavatra hafa dia fa zay mandeha matetika makany fa tsy hoe dia any fotsiny izy dia atao toramasoandro any farany ara ngamba inona le mba hitahitanareo zany nareo fiarahabolany tsara marina zany ny etaetanay moa dia
raha mahalala fa misy an'ity alambiky ity eto rehefa tonga ny fotoana fitaniana zany a mampandeha ny tsenana ravitsara indrindraindrindra koa ny zeranium mety an-daniny dia eto a sady indraindray herinandro eto tapabolana miandro toro zay aloha dia efa herinandro zany efa misy vidiny ihany ny fijanonana eo fotsiny indrindraindrindra zay ary amin'ny commune hafa mbola misy 20 kilometra miala avy eto ka izay mpiaradia amina sosasoa tsara fara zany a avy any angodongodina dia mbo maniry koa na maniry a mba hanana an'izany hoe halambika zany a any aminay any angodongodina dia avy eo a mba hitsofanay rano koa mba hipetraka ao aty ty a mba hiainany tsara fara aty afo fitaniana dia ny hafanana avy amin'ity dia mivoaka amin'ity misy keo miakatra ity dia entina iny le entina ny akora zany ity zao ravitsara nampidino arotsatsika ato dia arotsaka ty ravitsara ity dia rehefa voarotsaka avy eo izy dia misy an'ity tapotra be ity eo misaronao marina fa tsy misy rano mihitsy ato anatiny ato aloha zao tsy asina rano dia tiandray karaha manasarona ny zao dia misy rano asina rano ato karazana joint d'eau zany le izy dia tsy misy entina mivoaka atsomy mihitsy amin'io fa maka amin'ity ny entina dia rehefa tonga ato izy ampangatsiahany ty rano ty izy dia mitambatra ho rano tsy menaka dia rehefa avy eo izy dia mitsotsotra dia mivoaka eto dia eto menaka ny tatazana fa sany hoe mbola ohatr'izay zany izy zao rehefa tete iny zao iny rano sy menaka iny dia misy vera manaty azy eo fa le vera aloha tsy tavela zay zany momba mitiafitra an'izy io fa rano sy menaka mitosaka teo tiandray zany misy vera kely ty hijerevana ny vodo zany ty eto nijerena hoe ampy ny rano sa tsy ampy dia rehefa mitafahidina kely eto ny rano dia ampina rano ty dia avy eto no fampidirana rano dia ao ianarako zany dia Rasomampionina Elizabeth mpikambana ao amin'ny Tsarafara ny asako pépiniériste ao amin'ny Tsarafara dia mpandray vahiny mikarakara ny zanak'hazo rehetra zay zany dia nandalo fiofanana maromaro tato anatin'ny Tsarafara misy ny fiofanana nanao zanak'hazo dia misy koa ny fiofanana nandray vahiny fiofanana fikarakarana sakafo zany no asa nataoko fivelomana mihitsy zany le izy dia za mamelona zanaka telo fa za manano tena dia io zany no asa namelomako an'ireo zanak'ireo zanako zao mandihy fianarana daholo mianatra an-tsekoly ary ny za koa navita trano zany tamin'io asako
ka amiko zany dia nisy tombontsoa be dehibe ho ahy mihitsy zany ny fiasako tato amin'ny tsara fara. Eo amin'ilay fandraisam-bahiny zany dia za manampy mikarakara sakafo dia tompony andraikitra amin'ny lamba fanadiovana ny trano dia afaka manao gida koa. Nafetana siya matakan na parang Misy sa tsisy. Misy ka. Bali izaza ny loatra ny andro. Tonga dia avoa. Rasolo Nirina atsona hoe madame zany mpikambana ao amin'ny association tsara fara. Inona le narisy lahatra anareo zany angataka an'ilay tetikasa fampitomboana ny vola miditra ao tokantrano? Ny nahatonga anay ho resy lahatra zany amin'le hoe anao ny voly akondro mba hampitomboana ny vola miditra ao tokantrano dia voalohany indrindra aloha no mifanentanana nataon'ny tsara fara dia resy lahatra izay satria natao tokoa teo aloha dia mandripaka ny ala natao fitadiavam-bola. Rehefa atao anefa le voly akondro satria lavitra dia lavitra any amin'ny faritra misy ny Besanzalo no fitaomana azy ireny. Dia voalohany indrindra reraka be le mpandeha maka ny akondro any. Faharoa ihany koa mbola vidiana lafo any am-potony. Resy lahatra zany izay satria le voly akondro dia fantatray fa mampidi-bola. Faharoa ihany koa mihena le fandripahana ny ala natao fitadiavam-bola teo aloha dia hitanay zany fa hoe voahaja ihany koa le tontolo iainana sy le harena voajanahary. Inavy ara le karazana voly nataonareo zany tao anatin'ilay izy firy eo ny velaran-taniny ary firy mpahazo tombotsoa anatin'ilay izy? Ny fambolena nataonay tao zany dia voly akondro, mananasy, kafe izay fantatra fa mampidi-bola tokoa. Eo amin'ny 10 hektara eo ny velaran-tany nambolenay azy ary ny mpikambana mahazo tombotsoa amin'izany dia eo amin'ny 800 ny fokon'olona eto amin'ny fokotany manandrina. Ny anarako zany Jean Bosco, ny asako zany dia miasa eto amin'ny centrale misarika ny batery rehetrarehetra ny amin'ny fokon'olona izay zaraina tany dia ateriny eto rehefa lany le batery dia misarika indreo nataoko. Dia ninona izy teo ny tombotsoa aloha ny hita hoe nahazo tombotsoa le fokon'olona zany nahazo faly dôladôla satria nahazo tombotsoa satria na nyfandaniana ao tokantrano izy dia efa hita hoe niova ny mpianatra mianatra tsara. Tamin'ny taloha mbola tamin'ny tsy nisy jiro ohatra ny sahirakirana ihany na mpianatra izy ohatra ny tsy ihana fa zao ohatra ny betsaka izy tsy nianatra tavela amin'ny fianarana mihitsy fa no ny tonga ny jiro ty dia nisy ohatra ny hoe nisy fafinaretana nisy ihana manle fafinaretana moa avy io mahazo an'ity batery ty dia efa afaka mampiasa télé ny olona, afaka mampiasa mandefa vidéo salan'izany. Zany le fomba fiasanareo zany fomba fisargeny olona reto batery eto misy batery firy eto dia ahoana ny isaky ny firy andro ny olona no charge batery? Ny batery chargeny eto zany eo amin'ny 6 izy ny ray miditra eo. Dia ny fomba fisargena zany tonga le batery zany aterin'ny olona dia soratako amin'ny taratasy ny numéro an'le batery
dia rehefa voasoratra ao ny numéro an'ilay batterie dia soratana ko ny numéro an'ilay olona dia rehefa voasoratra iny dia na ny daty anaterana azy izy dia voasoratra ao anatin'ilay boky dia vita zay dia soratanao ny anarany dia misargena le batterie rehefa voasaritra le batterie dia alay ao anatiny misy ny sasany arakaraka mitoetrandro mahaingana sy mahaela an'le fisargena zany satria indraindray malomaloka ny andro dia ohatra maharitraritra izy zany hoe maharitra ny 2 andro voasarotra ny akaray fa misy ny akaray rehefa mainy ny andro amin'le maina be reny ny andro dia raha misarotra izy androany dia raha pitsy manampy kely adiny ray fotsiny izy raha pitsy dia feno. Ny otrina moa zany fandraisana anjaran'ny fokon'olona amin'le misarge batterie anankiray. Le misarge batterie indray zany ny fandraisana anjaran'ny fokon'olona misy le 60 ampère zany arivo misarge ny akaray ary misy le 100 ampère 500 misarge ny akaray dia zay isaky ny misarge zany izy no alohany dia misarge indray manatitra le mivoaka any zany le batterie misy ny sasany arakaraky le fandaniny andray misy ny sasany manana télé manana vidéo dia mahatra hoe 2 andro 3 andro dia lany dia miveriny ety ihany izy misarge azy ary misy ny sasany le mbola tsy manana an'ireny zany fa ana dia misy mahatra tapa-bolana ny any sasany arakaraky salan'izay. Firy eo zany zao nisan'ny batterie total be zany chargenao eto amin'ity 4 amby 770 so 9 amby 80 ie 9 amby 80 nisany manana kosa raha le fomba fitantanana le vola amin'le fisargena batterie le vola fampiasaina an'le vola zany amin'ny ankapobeny io moa za moa misarge batterie eto dia misy tampoka rano dia ny ambin'ny tampoka rano ny ambin'le tampoka ranoko zany misy ambiny izy dia ny ambiny zany mipetraka any amin'ny trésor satria misy comite manko mitantana an'ity. Zaho zany ny anarako dia Rakotondramana président mitantana tamborô n'ity jirona batterie ity resaka fitantanana vola ato moa zany dia mazava fa entina misy tampoka ramany Andriamatoa Bosco satria izy atao lany fotoana lany andro ihany satria izy zany dia tsy afaka miala eto raha izay dia raha misy moa zany ny ambom-bola dia entina ampandrosoana ny resaka eto satria misy ireo zavatra hoe misy simba na misy tsy mety dia afaka mbarana azy zay. Ny tanjona am'izay zany dia le tokony hoe inona ny tanjonareo am'izay zavatra le fahaleovan-tena tokony havelitena le centrale tokony havelitena le centrale satria raha tsy mahavelitena dia ohatrany zavatra tsy nanao ihany moa ohatrany zavatra tsisy ihany koa izy. Akoatr'izay ndreo maneny azonareo satria raha zao zao raha fahitana anazy zany dia impoly impoly tafy ihany tena mahazo tombontsoa am'le izy tsy zay kanefa ny olona tsy mitsarotra ny mangataka mangataka mbola misy indri raha fa mba mitomby ihany zany le vola ambony ato dia tokony zany ary afaka hoe mangataka indray mandeha mba feno le vola installe indray mandeha izy amin'le vola fa tsy hangataka foana taminy eny satria manko ny olona zao vao nahazo dia efa heny le tombotsoa azon'le nahazo empolo tokantrano dia hoe zay ozy izy ahoana président afaka manandro zany io mbola lana zavatra hafa mbola mila dingytsika mila any zany fa tsy hoe angataka dia omena na hoe sosoketra voaty aminay fa mbola misy zavatra tokony mbo iarahantsika miasa aloha satria ireo olona nahazo ireo dia mbola raha maso izy hoe ahoana le fahazoana an'izy ve tena nahafaly an'le olona ve nahazo tombotsoa dia ny olona moa nahazo tombotsoa sady faly indrindratsika zao hoe fatarao aminay raha le natonga anareo voalohany nangataka an'le jiro inona natonga anareo nangetaheta hoe mba mila zao jiro zao ty foko tany manandrina ty inona le tena
io zany de zao e nisy le hitantsika moa fa misy fototrafitrasa lehibe de lehibe ty amin'ny eto amin'ny toerana misy anay nefa de maizina potolo mazava ihany zay de mbo nieritreritra zay hoe ahoana tsika ty de nandeha tany amin'ny Jirama moa zay hoe ahoana tenako mihitsy le tena tany tompona ndraiky ny Jirama hoe ahoana zay ty fa ana de hoe manaova nareo président fangatahana ataovy zay tokony anina de nanao amin'ny fangatahana moa zay raha nanao fangatahana nefa zay de mbola nila diniky ihany anty amin'ny mpiara-miasa moa miaraka amin'ny tsara fara de hoe inona ny sosokevitra de miara-miasa moa zay miaraka amin'ny tsara fara avy eo nefa le izy de nalefa le fangatahana de rehefa le fangatahana tany amin'ny Jirama de vola be moa no nivoaka zany de mifolo amby zatapitrisy zany vola be zany ary tsy vitany eto amin'ny fokotany za satria ny olona eto amin'ny fokotany raha ny tafo ndresana eo amin'ny 30 amby zatafo zay de tsy vitany satria aizy nanana ny olona ray tapitrisy mahery anaovana an'izany rehefa tsy zakanareo le devina men'ny Jirama de inona nataonareo taorinan'izay inona ny hetsika nataonareo zany mba azahoana jiry taorinan'izay nataony de fanakalo avy re mba nitao tsara fara hoe inona ny zavatra tokony atao mba ana de nanao fangatahana moa de raha nanao fangatahana zay de hita moa fa raha zay aty ambanivohitra aty no hoe andeha makatsy makarony na bro ale zany Antananarivo any sarotra be aminay zany de dafa resaky zay mba nitao tsara fara hoe zao raha ngana atao de nanao fangatahana zay io de mivaly somatsara zany mba fefezinao amin'ny teny foizana navy le karazana tombotsoa azonareo na ataontsika hoe tiako harena ara-sosialy na resaka tontolo iainana moa zay tontolo iainana tena ataontsika tam'le fidirany io ataontsika hoe jiro eto amin'ny fokotany manandreny raha ny tombontsoa de tena zavatra be dehibe ohatra fotsiny eo amin'ny fiangonana de taloha moa to de atao hoe harmonie ny asa amin'izao fotoana zao nefa no tonga ny jiro de nahazo synthétiseur zay de afaka mivelatra am'le na fitaom-pivavahana amin'le fiangonana izy de fa mampanetana fomam-panahiny olona de mitombo ny olona ndrisiky ny olona am'izay satria hoe misy ny fandrosoana zay aloha zay faharoa ihany keo resaka tombotsoa ihany keo mikasika anisa tokantrano de taloha labozy nampiasay na mandany labozy ny olona atao hoe karay isaky ny isan'alina atao hoe 500 ny labozy ray am'izao nefa de misy nahazo any jiro ny olona de izay de isan'ny faly satria ao anatin'ny andro tapabolana na herinandro de zay arivo zay no mba fandaniana chargena an'le batterie de efa tombotsoa lehibe zany zay azonao laizalazaina kokoa amin'ny antsipiriany ve hoe le mety afaka ny manome isa ve na am'le hoe fitombon'ny mpiangona atao amin'ny fiangonana tsena eny raha ny totanisany fiangonana za moa président fiangonana koa tao hatram'izay de eo amin'ny 200 eo no moyenne taloha am'izao nefa de nitomba any amin'ny 300 mahery miakatra ny afaka am'izao fotoana zao satria efa nahazo an'io zany de na fitoam-pivavahana zao izy de tena tonga lafatra am'lay any satria ny fiangonana moa lehibe ka rehefa lehibe le fiangonana de miteny ohatran'izao izy de mety misy ihany lehibebe tsy de mahazo loatra n'lay le resaka tiana horesahana na amin'ny tenin'Andriamanitra zany na fanentanana misy nefa ty zavatra ty de fa mandeha micro de zay mampirisika ny olona mampitombo ny olona betsaka am'le fiangonana eo am'le afinaratra sosialy ka manodiro kely sosialy zany resaka fampianarana ohatra resaka filaminana sosialy ny sécurité zany na nahoana mifitraikana zay zavatra zay eo am'resaka am'ty fampidiran-jery ty tompoko raha ny sécurité no resahana de taloha aloha de nisy hoe tsy nisy ny jiro maizimaiziny any na takariva ohatra hoe afa amin'ny fito zany de efa maizina ny toerana am'izao fotoana zao nefa de misy ny jiro amin'ny 9 alina na amin'ny fito manomboka amin'ny fito amin'ny 9 alina mbola mirehitra ny jiro iny tena milamina ny sécurité mpampianatra koa am'izany afaka manao préparation am'lay zavatra tokony atao indrindra eo amin'ny fampianarana na ao amin'ny fiangonana de milamina tsara
ary eo amin'ny ataontsika hoe fampidiram-bola isan-tokantrano nanahoana ny ataontsika hoe fiantraikan'le fidiran'ny jiro amin'izay raha mihoatra amin'ny atalohan'ny fidiran'ny jiro sy ny taorinany fiarena zany fiarenan'ny olona nanahoana zay ny fiantraikan'izay fiantraikan'izay le fidiran'ny jiro zay tamin'ny resaka fiarena satria taloha raha fa ana ohatra hoe mitombo kokoa ve ny ora fiasan'ny olona na ny atsika ny vehivavy nanao tao zavatra taloha nanahoana zay zavatra zay tena marina zany satria zao e taloha tsisy jiro de rehefa manomboka na amin'ny dimy sasany de efa tsy afaka manao zavatra ny olona amin'izao fotoana zao nefa nisy le jiro de afaka mba na amin'ny fito alina na amin'ny valo alina na amin'ny sivy alina izy no de afaka manao satria mazava le toerana fiasana afaka manao tao zavatra rary afaka mamisa kely fenao am'izay ohatra hoe resaka rary ohatra ny rary zany araky ny totanisan'ny ataondry zareo za moa tsy vandrary moa mivadika tsy de vandrary fa fanakalo hevitra ihany de taloha zany araky ny voalazany de mahavita any amin'ny 10 any izy taloha zao fa mitombo isa any amin'ny fito ano any na maheriny zany izy avitany zareo am'izao fotoana isan'alina farany ankamany hoe ny azonao lazana amin'ny teny fofoy ve le isan'ireo mpahazo tombontsoa tamin'ity fidiran'ny jiro ity eny nahazo tombontsoa aloha dia eo amin'ny 10 tafolo zao ny nahazo raha Cotondrazafa Saint-Delacroix talian'ny lycée privé chrétien les anges gardiens eto Ambomiadana ka ny nahatonga anay rotsaka amin'le tetikasa de ray aloha fifandraikekezana sy ny tsara fary lalana izoran'ny tsara fara maraitsy ariva eto de mifankahazo raha teo zay mifandray araka izany de rehefa nanentana anay izy de ataonay hoe mety tokoa le firotsahana amin'izay resaka hoe tontolo iaina izay zay ety ambanivohitra marina fa mahafinaritra ihany tontolo iainana aty kanefa le mba hoe fampivoarana n'le ankizy ao anatin'izay hoe tontolo iainana voakady zay tontolo iainana voakarakara zay zany tena mahatonga anay hoe tondrana izy ao amin'ny sehatra fanabeazana de zay raha nahatonga anay aka ny teny filamatra hoe tontolo-panabeazana ahitana fahombiazana ao anaty tontolo iainana mahafinaritra ina be le tetikasa nataonareo ina be le asa ya misy karazan-javatra vitsivitsy zany tena nitetianay atao teto mba ahafahana manentana an'le ankizy zany amin'le fitiavana an'le tontolo iainana sy fanajana azy raha teo de teo zany no hoe fanatsarana n'ity tontolo iainana eto am-pianarana ity fambolena zavatra isan-karazany fanatsarana fanaovana zaridaina sy ny sisa fambolena voninkazo reny ray zay faharoa manarakaraka an'izay ny fitondrana andreo ankizy ireo mba nandeha mivoaka kely nandeha tonga tany Andasibe zany efa nandeha tany Tsiazo-Bania ihany koa zany manjery an'le eto akaiky aloha de nandeha tany lavidavitra fa eo andaniny koa le hoe mampidirina any amin'le ampidirina any amin'ny sehatry ny sianse naturel zany ny taranja zavaboary zany resaka io zay mety firy eo isan'ny mpianatra azo tombontsoa tamin'izay tetikasan'ny dena teo amin'ny 10 izy zao no nahazo tamin'ny anina tamin'ny fandehanana nakany Andasibe araka ny mpampianatra vitsivitsy teo zay zao fa miakapobe any aloha zay nanentana mihitsy teto am-pianarana ny hoe vomiera tontolo iainana ia fa izay no nanaovana an'le izy hoe ambolo zaridaina manao isan-karazany amin'izay firy eo zany ankizy voatany satria tsy ny ankizy ray manontolo indrindra nanomboka teo amin'ny 6e indrindra ho satria le tary amin'ny primaire moa de somary
somary malefadelaka kokoa ny azy fanasivana voninkazo teo tokotany ny zavatra ohatran'izay a fanaovana tour de ménage zany ny fanaovana tour de mandeha zany ny fanaovana ménage le tokotany sy ny voninkazo eny fa dety dia 6e miakatra no nentaninay tamin'izay resaka tontolo efajato tena isa mihitsy zany tena isa mihitsy satria efa maletsy voizina zany eky izy amin'le resaka zay zany le ina moa filazana azy savoir être efa tonga any zany le izy hoe mba maletsy voizina neky izy na mifanadiovana amina kilasy indrindra moa zany mifanadiovana amin'ny tokotany io misy fifampizaranay isan-kerinandro dia efa mandeha ohatra mandeha efa lasa fiaina an'leaky izy zany zay le izy a misy ampahany lehibe ihany loha tratra fa misy mbola tsy tratra satria zao koa ny anay moa zany amina secoly privé dia misy ankizy vaovao mandrakariva tonga tsy maintsy misy foana zay tsy maintsy misy dia manazatra n'le ankizy foana zany ianao isan-taona tsy tratranao zato isan-jato hoe ireo ankizy rehetra dia efa tena samy vonton'ilay hoe ajaina tontolo iaina hoe tatsika mbola misy la seza kely fipetrahana zao re mbola misy tapaka matetika indraindray ny pisoara tsy mbola tsetsina sy sisa le mitondratondra voatsinefo sy ny sisa dia tsetsina zavatra mbola misy an'izany fa mekapobe aloha ataoko fa efa voarainy izy miza Kristana gaspe ya fahalalana ny zavaboary misy eto Madagasikara na eto ka iny moa zany ohatra mbola ilaina ihany ny fiverenana ny zavatra tahaka an'izay any amin'ny toeran-kafa satria somary voatea somary tombona ihany raha hoe andasy be tany izy tsy tonga tany amin'ny sahona lena akory ny izy tamin'izay fa mbola tsy ihany le izy fa arak'izay azo atao zany dia mbola ilaina ihany le hoe mitondra ny ankizy na ny hafa na ireo ihany tsy fantatra zay mbola jerevana saotanareo koa